Toy izao ndraiky havana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mahavita asa lehibe Kristy ao anatinao olony. Nataon'Andriamanitra nahavita fahagagana lehibe i Paoly. Araka voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly toko faha 9:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosoara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentiny atao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanaratsy. Olon'i Kristy izy ary tanteraka taminy ny hoe anao asa lehibe izy. Araka voasoratra ao amin'ny filazantsara Jaona toko faha 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'Ray. Anjara anao zao, vavaka isika, ray eo, omeo hery sy fahasahiana anao asa lehibe aho, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.